Ao anatin'izay sondaparitany arivo avaradrano izay moa dia natanteraka fivorimbe ihany koa ny sampana tanora kristianina arivo avaradrano amin'ny asabotsy ho avy izao. Hanatanteraka ny fivorimbe isika sampana tanora kristianina atao anatin'ny sonodaparitany arivo avaradrano. Ny fivorimbean'ny STK sonodaparitany zany dia ho atao amin'ny sabotsy ho avy zao, zany hoe sabotsy fa 17 ny volana novambra, ka ao amin'ny FJKM Ankadikely no anaovana fivorimbean'ny STK io. Amin'ny 7 ora sasany maraina no hanomboka ny fotoana. Asaina amin'izany ny mpitandrina rehetra atao anatin'ny sonodaparitany arivo avaradrano, ny katekista rehetra, indrindraindrindra ny mpikambana STK tsy akalavaka. Ny angaviana amintsika antoko-pihira izay andray anjara hira mandritra n'io fivorimbe io dia mba ho tonga aloha isika ahafahana mandamina ny toerana hipetrahantsika, koa dia manantena antsika STK rehetra mba ho tonga amin'ny fivorimbe izay ho atao amin'ny sabotsy zao ao amin'ny FJKM Ankadikely.